Andro vitsivitsy lasa izay dia nahitsy ny hafatra izay nomeny maître Hanitra. Ianareo no tompona andraikitra tamin'ny fandrobana tamin'ny 2009 dia aloavin'ny volan'ny orinasa Tico ary atsahary ny antsunjay politiky hoy hafatra izay nataony. Fa ny andro omaly kosa dia nilaza depute Hanitra Razafimanantsoa ny hoe raha ilaina ary raha sitrapon'Andriamanitra dia vonina izy ho kandida ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra. Tsy izy irery anefa no vonina sy manampiniavana handray andraikitra ao amin'ny tiako Madagasikara fa maro izy ireo raha ny nambarany hatrany. Izany moa ny zavatra izay nambarany Hanitra Razafimanantsoa. Ho lazaintsika moa ny hafa ankoatran'izany sy ireo rehetra izay tokony ho lazaina. Fa mialohany izany aloha dia mbola tohiny mahazatra aboneny sainantsika asio zay man'ny video ary apetraho ihany koa ny commentaire. Ndeha aloha ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialohany irisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika ato anatin'ity video anankiray ity. Ndao ahoary tompoko lahy, ndao ahoary tompoko vavy. Antsika ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video anankiray ity dia any Ambohimangarova. Tsy manaiky ny hanitorana ny tanin'ny ireo mponina ao Ambohimangarova. Tsy nisy filazana mialoha fa tonga dia nisy nametaka tsatoka ny tanimbarinay eto Anosiarivo, komina Ambohimangarova hoy ireo mponina. Tsy mahatohitra fanjakana akory izahay hoy izy ireo fa kosa mangataka ny hisiany fifampiresahana mialoha satria ny fambolena no foto-bivelomany ankamaroanay hoy hafatra ireo mponina any Ambohimangarova. Araka ny voalazan'izy ireo dia kasena anaovana tetikasa lalambe migodana ny tanin'ny izy ireo, tsy hanaiky hatramin'ny farany izahay ho hatrany ireo mponina ka nanao izao fihetsikehtsehana izao. Nilanja sora-baventy ho mariky ny tsy fankasitrahany. Izany moa ny zava-misy any Anosiarivo, komina Ambohimangarova koa dia zaraina sy lazaina aminareo rehetra ato anatin'ny ity chaîne ity. Zay moa ny mikasika ny any Ambohimangarova fandeha resika hiresaka trangan-zavatra hafa indray. Mpandraharaha voatafika teny amin'ny RN35 lasa ny vola 100 tapitrisa ariary. Nihara ny fanafihana mitampiadina tao anatin'ny fiarany tao amin'ny toerana atao hoe Analambika Fokontany Marovalahavo, komina Ambatofihinandrahona amin'ny lalam-pirenena fahadimy amby telopolo ny mpandraharaha iray mpiantsehatra amin'ny resaka vato. Nandrasany ireo olon-dratsy teo amin'ny 520 kilometatra mialan'ny renivohitry ny distrika raha hoany Itremo izy ireo. Lasany ireo dahalo tamin'izany ny vola mitentina 100 tapitrisa ariary tao anaty kitapo niaraka tamin'ny finday sy ny entana. Novakiny ireo dahalo ny fitaratra aloha ary voadaroka tamin'ny basy ny lohan'ny mpamily. Tsy nisy nihetsika ny roa lahy hafa tao anaty fiara, tsy nisy anefa ny aina nafoy. Izany moa ny zavantranga tany Analambika Fokontany Marovalahavo, komina Ambatofihinandrahona koa dia ampahafantarina ianareo rehetra. Fa ikoenina Rivolala kosa dia nanome hafatra satria helahela tsy heno moa ity namana ity ary anisany olona izay tena manana ny lazany ao a Madagasikara moa ity koenina Rivolala ity ary raha mahafantatra fa resaka tiktak-dono tena nahafantarana an'ity namana ity. Toy izao moa ny hafatra izay nambarany koenina Rivolala tahaka ny any Dibay ankehitriny hoy koenina Rivolala. Malahelo any president Hery Rajaonarimampianina aho izany na dia nanongana aza aho no nanagadrany ahy sy ny mpiaradia tamiko. Ohatra ny hoe any Dibay zany aho izao hoy koenina Rivolala. Raha tsy ahivina moa ny zavanisy dia tamin'ny andro ny Hery Rajaonarimampianina no voarohorohy tamin'ny resaka famosaviana izy ary ny gadra ray taona. Izany moa ny hafatra izay nataony koenina Rivolala koa dia ampahafantarina foana ianareo rehetra satria anisany olona izay tena manana ny lazany ao a Madagasikara iny koenina iny. Fa ny vaovao mahoraka any Thailand kosa izay anisany tena andrasan'ny Nali Abdalamafo tonga ao a Madagasikara dia ny hoe afaka mivady amizay koa ny olona mitovy fananahana any Thailandy. Anisany miandry mafy io ho tonga ao a Madagasikara ihany koa i Nali Abdala ary mivavaka mafy mba ho tonga amin'izany ny hoe afaka mivady ny olona mitovy fananahana. Namoaka lalàna manaiky ny fanambadiany lahy samy lahy na vavy samy vavy i Thailandy rehefa lany teo anivon'ny parlemanta tany antoerana tamin'ny volana Jona lasa teo io lalàna io araka ny nambarany gazety Royal.
Nohony zany dia hanomboka amin'ny volana janoary ireo mariazy voalohany amin'ny fanambadian'ny olona mitovy fananahana. Ity Tailandy ity araka izany no firenena aziatika fahatelo mankatoy ny fanambadian'ny lahy samy lahy sy ny vavy samy vavy ankoatran'ny Taiwan sy Nepal. Izany moa ny vaovao mahoraka any Tailandy izay anisany andrasan'ny Nally Abdallah mafy dia mafy ny ho tonga ao Madagasikara. Koa satria voalazantsika moa ny mikasika aniny gay sy lesbi iny ndeha resika hiresaka kely nitranga misy ao Madagasikara satria anisany tsara ho fantatra ity anankiray ity. Mila taratasy ara-pahasalamana manamarina fa vita vaksiny fanefitra ny polio na lefa kozatra ireo mpandeha rehetra avy ao Madagasikara raha te ho any Ezipta. Mila vitaina 4 herinandro na hoe 2 volana farafahakeliny alohan'ny fandehanana ny vaksiny ary mila havaozina isan-taona araka ny naoty nalefan'ny masivohan'ny Repoblika Arabon'ny Ezipta ho an'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy. Efa nandray fanapahan-kevitra toy izany koa i Inde tamin'ny volana Jona. Natratra 700 nitrangana aretina lefa kozatra tao Madagasikara tamin'ny Septambra 24 hatramin'ny Jona 24 araka ny antotanisa farany navoakan'ny OMS. Io tarehimarika io izay nisy fitombona 7 raha oharina tamin'ny Novambra 24. Zay moa ny mikasika aniny tsara ho fantatra iny fandeha resika hiresaka kely nitranga mahatsiravina izay niseho tany Antsirabe. Von'olona feno habibina raim-pianakaviana iray raiky amin'ny 50 taona no maty tamin'ny fomba feno habibina tany Antsirabe ankaiky ny fitezana jamba. Rehefa natao ny fizahana ilay razana dia hita fa daroka lapela sy marteau no nahafaty azy. Efa manokatra fanadihadiana momba an'ity raharaha ity ny manam-pahefana any an-toerana. Izany moa ny zavatra nisy tany Antsirabe, izany nitranga mahatsiravina tany Antsirabe ilay von'olona feno habibina ary ilay raim-pianakaviana iray raiky amin'ny 50 taona no maty tamin'ny fomba feno habibina tany Antsirabe. Ny toerana rehetra izay kanto sy tsara ao a Madagasikara moa dia tsy maintsy ampahafantarina ianareo rehetra satria ny tombotsoa amin'izany dia mahafantatra izay tsy mahafantatra ary te hijery izay mbola tsy nahita. Ity toerana hitantsika amin'ny sary ity dia Manambato izy ity, toerana anisan'ny tena mahasarika ny mpizahatany maro ihany koa any amin'ny morontsiraka antsinanan'ny Madagasikara. Azo anaovana fialan-tsasatra tsara ity toerana ity, koa dia manasanao mba hitsidika kely any Manambato fa anisan'ny toerana izay tena mahafinaritra ity toerana ity ary toerana izay tena mahasarika ary be dia be ny zavatra tsara sy kanto ao anatin'ity toerana ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa ny namarana ny videontsika ato anatin'ity video anankiray ity. Koa dia mankasitraka anareo rehetra navita ny hen'ny video hatramin'ny farany ary mbola manintana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka misesisesy ato. Zay fa tsy halavaina ny resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray io.